avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Fianambidy telopolo isanjato hatramin'ny fitopolo isanjato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny telopolo jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanjafiafy. Manolotra anao ny vaovao. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Prime vous présente ny vaovao. Amafisina ny fandrindrana ny filaminana sy ny fiarovana ny faridranomasiny Madagasikara ary vonona ny anohana ara-pitaovana ny fitondrana fanavaozana, tanjona ny adina amin'ny jony tsara-dalàna sy ny fanondranana ny tsokosoko. Mbola tsy ampy ny fanohana ny fitondram-panjakana ny asa fikarohana eto amintsika, antony tsy ahitana taratra ny voka-pikarohana amin'ny fampandrosoana ny firenena. Tsy mbola mandeha ny fakakevitra isa-pokotany 12 andro ateo aorian-dady voatondro hanombohan'izay, dingana goavana amin'ny fanavaozana io ka tsy tokony ho mandrimandry manana aretina amin'ny ministera voakasika. Maro ny sehatra afaka mamorona asa maitso roa alina sy ray etso an'ny tanora malagasy, isan'izany ny fitantanana ny fako araka ny songadina nandritra ny atrikasa ny arahana tamin'ny ity. Anovelany tafiakatra 2 hektara ny alamay ao amin'ny Forêt de la Fontaine Bleue any Frantsa, misokatra ny fanadihadiana amin'izao fotoan'izao ka 4 ireo olona ina ho navandoza efa voatazana momba izay sy ny any Sipriandreo. Ankasitrahana hatrany ianao tsy misaraka amin'ny fitalavitra kolo amin'izao oro izao tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao manasanao avy hatrany hanaraka ny any Siprian'izay. Hoentsika manokatra ny fiarahana hamafisina ny fandrindrana ny filaminana sy ny fiarovana ny faridranomasina iadina amin'ny jony tsy ara-dalàna sy ny fanondranana ny tsokosoko ny harem-pirenena. Vonona nampy anohana ara-pitaovana amin'izany ny fitondrana fanavaozana saingy isan'ny mila manova fomba fiasa ny folo alin-da malagasy indrindra ny tafika an-dranomasina manoloana ireo ambana maro lafo miseho anatin'izay. Andao rahantsika ny Antsipriany. Mitaky fiara-miasa matanjaka amin'ireo firenena manodidina ny ranomasimbe indiana, fa indrindra amin'ny tafika an-dranomasina malagasy ny fiarovana sy ny fitantanana ny faridranomasiny Madagasikara, maloana ireo ambana maro lafo toy ny jony tsy ara-dalàna, fanondranana tsokosoko, loza ara-piarovana sy ny maro hafa. Antony tokony hanamafisana ny fitantanana sy fiarovana ny faridranomasitsika amin'ny alalan'ny fanatsarana ny fifamizarana vaovao, ny fandrindrana ny asa ary ny fanatsarana ny lalàna. Ny ranomasina izay sehatra iray ahafahana miara-miasa, miaro ny fiandrianam-pirenena ary mampandroso ny toe-karena. Fotoana zao za manokana dia piteny foana hoe fa maninona mitondra fandimby teto manamaivana an'io ranomasina io. Tafika an-dranomasina tsy manana sambo piady, zany tsy afenana zany. Ny malagasy mety tsy mahafantatra an'izany, vahiny mahafantatra an'izany. Marefotsika, tena marefotsika. Tsika tsy manana sisy tany hitambarana man'olona fa io ranomasina io. Dia araka ny tenenin'ny tale général ny CFIM teo hoe ny alehiben'ny olona ranomasitsika ny lasa fahalemena indray satria tsy voarotsika. Lehibe le arovana, le firenena madinika manodidina antsika hoe kely le arovana. Tena fotoana raha misy fanavaozana manandanja indrindra amiko dia momba ny fitantanana ny ranomasina. Ndao ataontsika matanjaka ny fitantanana ny ranomasina io na amin'ny lafiny ara-toe-karena zay indrindra fa ny fiarovana. Variana be
mangataka tsika any amin'ny firenena namana mba meo sambo zay anaovana isy fiarovana anao ve angatanao any aman'olona ny anazy ary ngeza be le arovany jereo ny Union Européenne iny lava be iny jereo ny Brésil ry jereo ny États-Unis ny anazy ary manahira anazy dia anao andeha angataka eo meo sambo zay mividy tsika mahita moyen zany tsika raha tena zava-dehibe amintsika ny fiarovana an'io. Isy ny rafitra sipekady ho apetraka eo anivon'ny Voalohalonda, indrindra ny eo anivon'ny tafika malagasy anatsarana ny tafika amin'ny ankapobeny, anatin'izany ny fampitovana ny tafika an-dranomasina malagasy. Mila manova fomba fiasan'ny Voalohalonda indrindra ny tafika an-dranomasina, maloana ireo ambana maro lafo ny ministry ny Voalohalonda. Ankilany, nosokafan'ny Praiminisitra Rajoelinarsoma Mitina tamin'ny fomba ofisialy androany ny atrikasa nasionaly izay ahatra 3 andro, mikasika ny fitantanana an-dranomasina sy ny fandriampahalemana an-dranomasina. Atrikasa nasionaly karakarain'ny tafika an-dranomasina sy ny CEFIM, na ny Centre de Fusion d'Information Maritime ampivondronana ireo sehatra rehetra voakasika ny raraha an-dranomasina, fa tsy ny tetikasan'ny vondrona Europeanina Eucri Mario ary ariasa amin'ny voametra ny ranomasimbe indianina. Fotoan'ny fanovana izao ny Praiminisitra ka nanasany ireo mpandray anjara rehetra tsy kely soroko amin'ny famoahana hevitra izay arafitra ho tari-dalana sy paikady eo ampiarina amin'ny fiarovana ny ranomasina. Hifarana amin'ny famolavolana tondrozotra ny atrikasa izay anolotra sosokevitra namafisana ny fitantanana ny sehatra an-dranomasina eto Madagasikara. Mbola tsy ampy ihany koa ny fanohana ny fitondram-panjakana ny asa fikarohana eto amintsika. Voatery mitady famatsim-bola manokana anaovan'ny fikarohana mpikaroka malagasy. Vitsy anefa ny mahavidy zany akantony tsy ahitana taratra ny voka-pikarohana amin'ny fampandrosoana ny firenena. Raha ny fanazavana nentin'ireo mpampianatra mpikaroka teo anoloany ny Praiminisitra lehibe ny gouvernemanta teny Ankatso androany. Amin'ny fanjakana izay ezaka ary hitady ny fomba ampitomboana ny teti-bola mahakasika izay araka ny songadina tamin'ity androany ity. Gabain-loa. Tsy mena mitaha amin'ny amin'ny firenenkafa ny mpikaroka malagasy ary manana ny mahizy azy izy ireo eo amin'ny fahaiza-manao iraisan'ny firenena. Maniry ny hahatonga azy ho mpandray anjara feno amin'ny fampandrosoana ny firenena tahaka ny any ivelany ihany koa amin'ny alalan'ny voka-pikarohan'ny mpikaroka eto amintsika, saingy tsy ampy ny hoenti-manana sy ny fanohanana ataon'ny fanjakana azy ireo. Vola tokana ho an'ny fikarohana dia tena mbola ambany dia ambany, aotra fangy, aotra ray isan-jato. Ary zay zavatra mihitsy ny ameromana ilakilosy hoe ameo fanambo zay mba ho hitanareo vokatra pikarohana taonay. Zay sy professeur Rawilo Andriambololo natraka ny fivorian'ny African Academic of Science miato teny zay nakany nefa ny firenena afrikanina misy 10 misy 20 atoa amin'ny fanjakana zareo. Za dia resy lahatra tsy mpanao fanatanjahantena ihany na mpihira na ny artista no mitondra voninahim-pirenena fa mpikaroka tompo mitondra voninahim-pirenena. Fa rehefa matetika mandeha mivoaka mpikaroka ohatrany hoe miato-tena na mitady financement etseroa dia tsy tavavoakytsika fa zany zavatra any azo amboariny. Eo ampiandrasana izay mety ho tosika avy amin'ny fitondram-panjakana, tsy mipetra-potsiny ny mpikaroka malagasy fa mitady hatrany ny fomba hampiakarana ny lentan'ny fikarohana. Manamafy ihany koa izy ireo ny fiara-miasa amin'ny firenena samihafa. Izany no antony ny karakarana ilay hetsika ilay doctorial mandritra ny hateloana ataony ARES na ny Académie Recherche de l'Enseignement Supérieur eny amin'ny Université n'Antananarivo. Ary ihany koa ambany fiahin'ny toasitra ampitsara Madagasikara dia miompana ho amin'ny fifanakalozana amin'ireo mpianatra ho mpikaroka. Tsy voka-pikarohana loatra no tedavina mandritra ny doctorial fa vokatry ny fiara-miasa n'ireo tanora maro mikatroka amin'ny doctorial. Anisany aksaray ao anatin'ny objectif ny résultat toan'ny ARES ny doctorial dia tanso anatin'izay hoe akarina zany ny lenta ny voka-pikarohan'ny doctorant dia manohana koa zay reo mpampianatra mpikaroka. Miditra amin'ny andiany faharoa-mbin'ny folo amin'ity taona ity ny lay doctorial izay hetsika iarahana Université n'Antananarivo sy ny ivon-toeram-pikarohana iray any Belgique. Tonga nanome voninahitra ity hetsika fampirantiana ny fahaiza-manao ny mpikaroka ity ny Praiminisitra sy ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy tamin'ity androany ity. Fotoana nanamafisany lehibe ny gouvernemanta fa ao andamosin'ny mpikaroka malagasy ary hanao ny ezaka hanomezana sehatra ny asa fikarohana ny fitondrana fanavazana ary nilaza ihany koa ny tenany fa hampitombo ny teti-bola atokana amin'ny fikarohana eto Madagasikara ny fanjakana ho an'ny teti-bola ampanjakana ny taona 17 sy 20.
Iny firaisamonim-pirenena ho fanakorontanana ny dingana izorana makany amin'ny fanavaozana nitrangana tsy fandriam-pahalemana indrindra ny mifandraika amin'ny alatr'olona amin'izao fotoana izao ny firaisamonim-pirenena izay mangataka amin'ny fitondram-panjakana amoahana ny ado mikotrika amin'izay fanakorontanana eto amin'ny firenena izay araka ny fanambarana nataon'izy ireo tamin'ity andro anty tojondrina tahiry. Ny valin'ny fanadihadina amin'ny fahafantarana ny ao ambadika sy ny atido mikotrika ny alatr'olona eto Madagasikara no andrasan'ny vahoaka malagasy amin'ny fanjakana hoy ny firaisamonim-pirenena maloana ny firongatry ny tranga fahaverezan'olona fakanan-keriny na famonoana olom-pirenena ankizy tanora sy olon-dehibe olona manana toe-tena varira eto Madagasikara. Manamafy izy ireo fa fanakorontanana ny dingan'ny fankakevitra hanelingelenana ny fanavaozana ity tranga ity. Hita hoe avy any amin'izy izy ary inona mahatonga an'ilay izy satria ny avaty aminay firaisamonim-pirenena dia ny hoe mety ananakorontanana fotsiny ny fizotra nyty le ataontsika hoe teteza mity ity ary indrindra moa zany amin'ilay fanomanana an'ilay fikonan-do-pirenena le ataontsika hoe concertation nationale. Anisan'ny lasibatra voalohany amin'ny alatr'olona eto Madagasikara ireo ankizy sy ireo sokajin'olona marefo. Nilaza ny UNICEF fa tsy azo jerena fotsiny ny olana misy ankehitriny maloana ireo tranga miseho amin'ny ankizy ka mila mandray andraikitra miaraka. Tsy maintsy niroso tamin'ny fanomezana fitaovana informatika entina manafaingana ny fandraisana ireo antso avy eny anivon'ny fiarahamonina raha misy tranga erisetra sy fakanan-keriny izy ireo. Ho fiarovana ireo ankizy manodidina ny roa tapitrisa eto Antananarivo izay ny ankamaroany miaina ao anatin'ny fahasairanana avokoa dia nanao fifanarahana tamin'ny komuna izy ireo. Miresaka an'izay dinga ny fanavaozana samihafa izay sika fa makasika ny fakakevitra eny fotony. Tsy mbola nisy fokontany ray nanamarina ny fisian'ny fakakevitra isam-pokotany 12 andro teoriany tety andro voatondro hanombohan'izany. Mbola miandry ny toromarika momba izany lo tompona andraikitra eny anivon'ny fokotany hatreto araka nisongadana nandritra ny fanadihadiana natao. Ministera tompona andraikitra izay tokony hanazava ny antony mampitarazoka ny dingana rehetra fa tsy mandrimandry manana aretina fotsiny ihany eo anatrehan'izay kabain loa. Araka ny tety andro ny ministera misahana ny fanavaozana ho firosoana amin'ny dingan'ny fanavaozana hatao eto amin'ny firenena tsy maintsy vita alohan'ny farany ity taona 2024 ity ny famotinana sy ny famoahana faran'ireo fenkevitra voaray sy tapaka nandritra ny fakan-kevitra manirana ny nosy. Volaza ihany koa raha ny tety andro ny ministera hatrany fa hatomboka amin'ity volana jolay ity ny fakan-kevitra isam-pokotany. Misasaka ihany ny volana fa tsy mbola nanomboka izany mandraka ity androany raha ny fanadihadiana natao. Pokotany akorona anao ndray fa fa mbola tsisy fa mbola tsy entemo. Mbola tsy nahainao. Le fikoana do-pirenena? Mbola tsy nahainao. Mbola tsy nampimana, mbola tsy nahaino lakolosy aloha eny aminay vao misy zavatra atao dia misy lakolosy anina foana. Ohatra mbola tsy maheno. Mbola tsy zany tsy mihitsy. Fokotany inona moa eto? Ndota-penaka. Hoe ampapozay amin'ny téléphone zao ny nonono an'izany. Pivolo ambodirano. Mbola tsy naheno aho zany mpirakena mbola tsy maheno. Varotra mihitsy mbola tsy maheno. Tsisy te mivarisaka anina ny tena resaka biometrika ny nandeha te mbola tsisy azany te. Ho an'ny eto Antananarivo renivohitra samy nanamarina ireo fokotany amin'ny boriboritany samihafa fa tsy mbola nisy izany fakan-kevitra izany ary tsy mbola nisy fampahafantarana nataon'ny ministera momba izany tamin'ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny fokotany. Mbola tsisy ka. Hatreto aloha izany satria ohatrany hoe niandry ora d'ave sa inona fa ny fokotany izany hatreto ohatrany hoe manaraka izay mbola fahefana napetraka nametrahana anay. Tsy mbola nisy hoe fakakevitra na ataoko hoe fanangonakevitra avy amin'ny fokon'olona ao amin'ny poniny. Ohatra mbola tsisy. Mbola tsisy. 67 hectares nord-est. Mbola tsy nakasy zany. Mbola tsy nanoaka, za koa mbola tsy natao an'izay. Ary mbo manarina mipetraka. Raha ny angom-baovao natao ho an'ny faritra sasany ivelany Antananarivo sy Analamanga, misy ny fidinana ifotony ataon'ny talemparitra misahana ny fanavaozana, fanomezana fanazavana momba ny fiomanana sy ny fomba fandraisan'ireo fokon'olona anjara amin'ny fikonan-doham-pirenena no ataon'ny talemparitra fa tsy mbola nanomboka tamin'izany fakan-kevitra izany ihany koa. Raha ny loharanom-baovao hatrany napetraka mialoha ny tety andro ny fizotra ary ny asa miandry ny ministera misahana ny fanavaozana
saingy ny fanatanterahana azy no mitarazoka tsy ampy ny seraseraka miteraka ahia ho an'ny mpanara-baovao tokony atao mangarahara sy hitany rehetra ny fisiany izany raha toa ka efa nisy ny natao ary hitondrana fanazavana ny antony tsy mbola nanombohana raha izay no zava-misy ho fehinkevitra ekeny rehetra sy hitondra fanavaozana eto amin'ny firenena no andrasana fa tsy fehinkevitra petatoko voarafitry ny ministera na fitaliavam-paritra manokana kanefa avy eo dia lazaina fa ho hevitry ny malagasy ray manontolo ho iatrany ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena. dia miandra ny rehetra ao anatin'izay toy ny fiandrasany maro ny vokatry ny fanadiadiana tao anatin'izay fanadiadiana parlementera ihany koa makasika an'ireo raha maro fa raha miresaka an'izay fanadiadiana parlementera izay isika maro ireo teboka nanimba ny orinasa mpanjakana jirama tokony hivoaka anatin'izay fanadiadiana parlementera izay sy ny raharaha fitoriana ny Andry Rajoelina raha nandeha am'laony ny momba izay fanadiadiana parlementera izay. Mila tatitra mazava sy mangarahara avy amin'ny antenimera pirenena ihany koa araka izany ny vahoaka malagasy raha misy tokoa ny fahavononana ampiatra ny tany-tandalana sy ny ady amin'ny tsy maty manota eto amin'ny firenena ao anatin'izao fitondrana fanavaozan'izao. Rina fitiavana. Efa ntaonany maro no nitakena ny mangarahara ny zava-misy marina momba ny fatiantoka arabola sy ny fitantanana manjavozavo tao amin'ny orinasa jirama indrindra ny fitondrana teo aloha saingy tsy nisy valiny izany. Ny babitrosa hatramin'ny 2 miliara ariary ary kolikoly sy fanodikodinam-bola mpanjakana nore tao amin'ny orinasa jirama raha nitatitra voaray. Ankehitriny fantatra fa mandeha ny fanadadiana parlementera momba ity orinasa mpanjakana ity ataon'ireo solombavambahoaka fanontaniana apetraky ny mpanara-baovao ny hoe ho tonga hatramin'ny farany ve ny fanadadiana sa hitovy tahaka ny teo aloha ihany. Raha ny zava-nisy hatr'izay efa maro ireo fanadadiana parlementera natao raha tsy laza afa-tsy ny raharaha na afatesana olona manodidina ny 3 tany ikongo ny taona 2024 saingy verenjavony izany tsy nisy tohiny intsony tsy hita ihany koa ny vokatry ny fanadahadiana nataon'ireo solombavambahoaka fanangena fotsiny ny tohiny raharaha hatramin'izao tatitra mazava sy vokatra miafara amin'ny sazy mazava ho an'ny tompon'antoka voakasika no takina amin'ireo voameram-panao fanadahadiana hoy ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika. Tsy tokony hijanona fotsiny amin'ireo izay nanao ny tsinetsy hoe mba tokony sazy hivoaka mahakasika an'izay sy mba hisy tatitra mazava tsara koa hoe inona avy ilay voahodikodina vola ve fitaovam-panjakana ve sy ny karazany mba tena mila tatitra mazava izay satria ny zava-dehibe inge teny hoe ahafahan'ny voaka malagasy mahatoky ny fitondrana fanavaozana amin'izao fotoana izao fa ny tena andrasan'ny olona dia iza ny tompona andraikitra tamin'izany dia inona ny sazy ny antraika tamin'ny olona mety ho voakasika izany raha mipetraka izay indrindrandrindra moa mazava ny tatitra sy ny sazy ho atao ho an'izay olona voakasika dia mino aho fa hipetraka ho azy zany fitokisana ho an'ny voaka malagasy ho an'ilay fitondrana fanavaozana indrindrandrindra mba ho anatra ho an'ny olona rehetra izay mieritreritra andray andraikitra sy hitondra an'ity Madagasikara ity. Enim-bolana fa raha fahabetsany ny fepitaona faharetan'ny fanatanterahana ny fanadahadiana parlementera iray raha ny voalaza ny andinin-dalàna fa 420 ao anatin'ny fitsipika anatiny mifehiny antenimera pirenena araka ny lalàna fehizoro mifehiny antenimera pirenena ao amin'ny andininy 230 tsy afaka mitsara na manasazy olona ny fanadahadiana parlementera fa manangom-baovao sy pirofo ary mamantatra ny zava-misy marina amin'ny raharaha hanaovana fanadahadiana ka manome tatitra sy sosikevitra amin'ny antenimera pirenena ity farany indray no mandefa ny tatitra mankany amin'ny fitsarana ary ny fitsarana ny tompona andraikitra amin'ny fandraisana fepetra momba ny fanasaziana araka ny lalàna anasana araka izany ny vokatra ity fanadahadiana parlementera momba ny raharaha jirama sy ny fitoriana any Andry Rajoelina ity. Sehatra maro no afaka mamorona asa maitso miisa 2 alina sy 1 hetsy ho an'ny tanora malagasy. Isan'izany ny fitantanana ny fako araka ny songadina nandritra ny atrikasa momba izay ny arahana tamin'ny OIT sy ireo ministera voakasika ka isan'ny dingana irosona ny fametrahana ny asa maitso ho sehatra ara-dalàna. Ndao rahantsika ny Antsipriana. Manodidina ny 80 ny asa ataon'ny tanora ao anatin'ny sehatra tsy ara-dalàna ary ny 74 ny tahan'ireo net. Izany hoe ireo tanora tsy miasa tsy mianatra ary tsy manaraka fiofanana. Tanora vehivavy ny 75 amin'izany
araky nitatitra avy amin'ny OIT na ny Organisation Internationale du Travail nandritra ny atrikasa momba ny fahafahany asa maitso mamorona asa ho an'ny tanora. Anatin'izany, everina ho tombontsoa sy dingana lehibe ho an'ny fampandrosoana ny fifindrana makany amin'ny toe-karena maitso. Afaka mamorona asa manodidina ny 5,5 alina ny fitantanana ny fako, ny fanadiovana sy fanatsarana ny fahadiovana manodidina ny 4,2 alina ary ny fanodinana ny vokatra ara-pambolena sy ara-tsakafo manodidina ny 7,1 alina. Amin'ny ankapobeny, afaka mamorona asa maitso mihoatra ny 2 alina sy iray hetsy ho an'ny tanora malagasy ireo sehatra ireo raha ny fanazavana. Maro malagasy misehatra amin'ny asa maitso no mbola tsy voasakajy ho ara-dalàna noho izy ireo miasa ao anatin'ny sehatra tsy voasoratra ara-panjakana. Maro dia maro ny ataontsika hoe sehatra maitso izay ahafahantsika mamorona asa maitso. Ireo ataontsika hoe fampiasana ireny ala ireny, ny fambolena lovain-jafy. Ao ihany koa raha jerentsika zao ny valan-javaboary. Maro dia maro ny vahoaka ny fotony, vondron'olona ny fotony misehatra amin'ny fiarovana ny valan-javaboary. Azontsika atao mampanadrafitra ireny ho ara-dalàna dia voasokajy ao anatin'ny asa maitso ireny. Manana fidiram-bola matanjaka isika raha ataontsika ny fivarotana ny entona karbona. Raha ny tokony izy dia avadika ireny ahafahantsika mamorona asa maitso. Madagasikara dia manana otrikaina maitso matanjaka raha oharina amin'ny firenen-kafa satria voasokajy ao anatin'ny firenena 7 voalohany tsy mamokatra karbona, izany hoe karbona negatif isika. Noho izany azo avadika ho fanararaotra izany ahafahantsika mitady vola. Iesy ny fiofanana ho an'ny tanora ahafahana miatrika ny tolotrasa mifandraika amin'ny asa maitso eto Madagasikara. Ny ministry ny asa, ny fampananana asa ary ny asa-panjakana. Tombony lehibe ho an'ny Madagasikara ny fisitrahana atrikasa tahaka izao, amahana ny olana tsy fahampianasa eto an-toerana. Azo antoka sy antenaina zany fa voavaha-tsy hoela ny olana mahakasika an'izay sy fananana asan'ny tanora zay ary misy ny ezaka efa natomboka mbola ho tohizana ary ho faranana mahakasika an'izay hoe fampananasa ny tanora zay. Ny afatra dia tsotra ho anareo tanora manana toe-saina miabo ary saia mandray andraikitra mba ahafahana miara-miatrika ny hoavy eo ambonana. Ho tanterahina mandritra ny 3 andro mifandimby ny dinika boribory, ny atrikasa ara-teknika na ny ona sy nanamarinana ny valin'ny fanadihadiana nasionaly miaraka amin'ireo mpanapa-kevitra ara-politika sy ireo manam-pahaizana ara-teknika avy amin'ireo ministera isan-tsokajiny izay notanterahina androany. Isany koa ny sehatra fifanankalozana 3 mandritra ny Fianambe ahafahan'ireo tanora 12 ka hatramin'ny 14 taona ny fiarahamonim-pirenena ary ny sehatra tsy miankina maneho ny heviny sy mampita ny valin'ny fanadihadiana amin'ny zava-misy eny ifotony. Dia izay ihany koa no entintsika misento anaty doka vetivety aza misaraka aminay ary. Vibrez au cœur de la Coupe du Monde avec les télé Hisense, sponsor officiel de la Coupe du Monde 2026. Du 11 juin au 19 juillet, prix spécial Coupe du Monde, uniquement dans tous les magasins Cosmos, sur une gamme de modèles avec des remises allant jusqu'à 17%. Hisense, innover pour une vie meilleure. Cosmos, votre partenaire de confiance. Salam, nianarako antoky lay lasa boss io lay application PNI. Fanokafana konty eo no eo maimai-pony na aiza misy anao. Fantatrao ve afaka lasa boss koa ianao. Application amin'ny teny malagasy mahita compte rehetra, épage na crédit, assurance, virement instantané, permanent, différé, sécurisé, biométrie. Tena hoe ny banko manaraka nanaiza naiza na ato anaty studio. Ianao koa afaka lasa boss. Fa aingana amin'ny finance manana fotoana amin'ny fiainana.
Epargne secretis handefa lamoni sekurizeve kana vede misukacha awacha nunchi mikoupaka aletsinyadri kalasati En plus un an gratuit. La Tombola avec Cosmos continue jusqu'au 19 juillet. Yes! 25 millions à Riyad. 25 millions à Riyad. Wow! 25 millions à Riyad. Yeah! 66 ans, 66 gagnants, 66 millions d'Arial à gagner. Pour tout achat chez Cosmos, participez au Tombola spécial indépendance. Premier lot, un chèque de 25 millions d'Aria et 65 autres lots en bon d'achat d'une valeur totale de plus de 41 millions d'Aria. En plus, profitez des remises sur certains produits et c'est uniquement chez Cosmos. Et si cette fois-ci, c'est vous le gagnant, attention, stock limité. Cosmos, votre partenaire de confiance. Leo anty moto ty afa maty lava foana. Te vidy moto vaovao mihitsy afa mbola tsy ampy mivola kasitsika amin'izao. Tsy olana izany, pas de cash, pas de souci. Mividiana entana an'io aloha tsikelikely hatramin'ny 3 volana miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ao amin'ny Cosmos irery ihany. Ny vahan'ny olan'ireo mpifankaty miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ary ianao ihany koa pas de cash, pas de souci. Miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra eny amin'ny magasin Cosmos manerana Madagascar. Azadino miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra tsy olana nisy fananam-bola eno eo. Mividiana entana an'io ary aloha tsikelikely mandritra ny 3 volana. Miaraka amin'ny mirindra, tanteraka ny fikasanao. UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Meilleure qualité, mitunda vitamine C. Ni goûter naturel, c'est pirate, fatenga réel. Parfait orange, fraise et coco. Si parfait marisa karazany. A gagner roche, alle tenga toche. Mina metamna. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voenja fiafy. Manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azo safidianana. Tsy tiany bibikely io a. Tsy mandray lelana hafa. Azo andalorana. Azo atao coussin ao canapé. Mety boela gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis mahasolotsy amin'ny loko isan-karazany. Tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Matatry soka, mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tonga varaliana fa misy refsetine. T'es pas prêt? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app. Yas et moi, c'est jusqu'au 17 juillet seulement. Oh, oh. Yes.
Anoizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao. Zava-dehibe ny fananan'ireo tompon'andraikitra tahirin-kevitra ahafahana mamolavola drafi-pampandrosoana hono teo anivon'ny Institut National de la Décentralisation et du Développement Local na ny INDDL. Ity rafitra ity izay manamafy ny fanofanan'ireo ben'ny tanàna ka isan'izany ireo commune raiky amin'ny 30 ao anatin'ny distrika n'Ambatondrazaka sy Andilamena. Isan'ny notsindriny tamin'ireo ben'ny tanàna ihany koa ny mazava-dehibe ny soram-piankonana. Andoarantsika amin'ny fanampanazavana mikasika izay. Ny fahafahan'ireo commune mitondra ny ezaka manoloana izay fanatsarana ny kalitao ny tolo-draharaha izay ho an'ny vahoaka ka eo amin'ny fiaraha-miasalahy misy miaraka amin'ny organisation internationale de la francophonie fampiofanana mahakasika ny fitantanana ny soram-piankonana mba ahafahan'ireo vahoaka ifotony araka ny fitakiana nisy hatr'izay ny mba ametrahany sy ananany antoka ny mahizy azy manoloana ny tokony isitrahany réseau fototra isan-karazany koa ny tokony ananany tompona andraikitra isambaratongany ny tahirin-kevitra mba ahafahany mamolavola ary manatanteraka ny politika mpampandrosoana mifanangify tanteraka amin'ny filan'ny vahoaka na amin'ny lafiny ara-tsosialy zany na amin'ny lafiny ara-ekonomika sy ny tontolo iainana. Manamba indray sika amin'ity ality dia tsy iza fandriana andrianina tokony aina mpikarakara ny Coca-Cola. Ultimate Yasokara zany hoe hetsika tafiditra ao anatin'ny fiadiana ny tompon-daka maneran-tany eo amin'ny taranja bola kitra. Miarabanao toka eto indrindra ianao anazava mahakasika an'ity hetsika ity. Miarabanao namana iva dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fampalalam-baovao amin'ny tiktakariva ity. Eto koa izay satria ao anatin'ny tanteraka mihitsy sika ao anatin'izay hoe lalaon'ny bola kitra izay ny mondial moa zany efa ao anatin'ny manasa-dalana demi-finale nazanaty zany ary mbola tsy tara mihitsy anareo hoe zay vao hoe taitra satria na enony score ho an'ny maly zao hoe ny ady be ny baolina dia te hiverina akafi ihany koa anatin'ny baolina kitra. Eto koa izay satria manana toerana malalaka dia tena malalaka tokoa ahafahanareo mijery mivantana ny lalaon'ny baolina kitra. Ny demi-finale hatramin'ny famaranana mihitsy na tamin'ny troisième place dia hitanareo koa satria manana écran ngeza be zay amina misy hitana kitelo. Raha zay aloha entina zavatra satria indraindray tsika mety saitrakirana hoe sao dia efa feno le ao anatin'le fijerena le baolina dia sao dia tsy mahita toerana intsony zay misy anankitelo mihitsy zay ahafahanareo mijery mivantana lalao baolina kitra zany ao amin'ny tanà Waterfront voalohany fotsiny zao ao amin'ny Presto Garden eo efa misy écran anankiray ngeza be hiakatra kely any amin'ny fodikory tany sady misakafo no mijery baolina misy écran ngeza be ihany koa ary ny farany anisany hoe sity vaovao sokafana ihany koa korokare zay ao akaikin'ny vao miditra ny vavahady raha vanambodivonina reo miditra makao amin'ny tanà Waterfront dia misy toerana vaovao mahafinaritra be ahafahanareo koa mijery lalao baolina kitra zany hoe rehefa tafiditra ao amin'ny tanà Waterfront zany ianao dia mahita zay lalao azy avokoa amin'ny floral. Fijerena mivantana n'ilay lalao zany ilay hetsika homaninareo anatin'izay ankoatra le fijerena mivantana n'ilay lalao inona ihany koa ny isany tolotra hoentinareo an'ireo mpankafy baolina kitra sy ny maro hafa tonga maro. Araka ny tena henoko hoe araka ity moa zany loha hevitra dia hoe tsy miala ny baolina kitra tsika izay ilay hoe Coca-Cola Ultimate Yasokara ny mpikarakara moa zay moa anisany hoe solotena mpikarakara ihany ny carré bleu zay hoe manome tena hoe ireo hoe fankafizana mihitsy hoe mampiaina tanteraka anareo anaty lalao baolina kitra. Ny baolina kitra moa raha tsika manala ihany fa hoe manomboka amin'ny hoanina an'io zao misy baolina en folo alina Angleterre contre Argentine ngeza baolina be zany fa mialohan'izay baolina zay ahafahanareo milalao ihany koa satria misy toerana ahafahanareo milalao ihany koa na fianakaviana na mpifankatia na mpinamana ihany koa nareo ka hoe sady mamiala voly mitsoloka maromaro no manana ihany koa karazana lalao toky le lalao zao ohatra na sationa fotsiny zao raha vao miditra amin'ny tanà Waterfront reo dia misy Garden zay eo zay le zaka zay le hoe Presto Garden dia misy anatao hoe Sob Soccer anisan'ny vaovao be ihany koa entina izy ity resaka lalao baolina kitra ihany moa izy ity satria tsaingy fotsiny ianao zany hoe ianao solona anankiray ihany no milalao eo
tsy miasa ny tanana fa ianao nefa sady attaquant ny défense ny goal dia sady mampiala volony mahafaka amin'ny rao daholo nefa natao hoe ny ankizy nan'olon-dehibe na ny vehivavy na lehilahy satria misy fianakaviana mihitsy hoe ndao ohatry nahoana filalaovana an'ity rehefa eo nareo dia atoronay nefa ny sara ny tsy lafo be ro ariary fotsiny dia milalao eo nareo zay mafapo anareo fa ny tanana ary manahoana ihany koa rehefa ho tonga eny misy karazana ataontsika hoe ticket manokana ve sa hoe tonga eny fotsiny dia ie mamaimpona aloha raha hoe miditra anao anatina enceinte-ny Tananarive front anareo na ihany koa anao hiditra eny amin'ny hoe Presto Garden na eny amin'ny food court na ao amin'ny cour carré fa fotsiny hoe misy zava-pisotro afaka homanina ho anareo satria misy ny Coca-Cola moa izay afaka hoe manome an'izany rehetrarehetra ihany koa dia misy lalao be dia be ao dia tonga avy anareo misy feu de camp amin'ny an'io izany hoe rehefa mangatsiatsika kely tsika alohana tonga avy amin'ny baolina dia misy feu de camp eo misy DJ misy izany koa hoe moa anatin'ny fanentanana koa miaraka manafana ao anatin'ny fankafizana lalao baolina kitra dia tonga avy nareo raha amin'ny an'iny nareo tonga tsy mbola tara eo foana izay miandry anareo hatramin'ny famaranan'ny lalao baolina kitra ny mondial dia mankatreraka ihany koa Agasitrahana andrianandrianina tokony aina mpikarakara ny Coca-Cola Ultimate Yasokar atao anatin'izay ahafana mpanazavaan'izay fa isany vaovao misongadina ihany koa voaka tamin'ity alina ity ny valim-panadinana BEPC eny amby 20 ho an'Antananarivo renivohitra hoarina tamin'ny taon-dasa ny 9 faingodimy amin'ny 20 ny tapa-hafana ho an'ny teto amin'ny sisy koa Antananarivo renivohitra manokana raha nahatratra 7 faingodimy amin'ny 3 isanjato izany tamin'ny taon-dasa. Ankoatrana Antananarivo renivohitra efa saika nivoaka avokoa ny valim-panadinana tamina faritra maro isan'izany ny tao amin'ny sisy koa Antananarivo Avaradrano niaraka tamin'ny tapa-hafana 5 faingodimy isanjato ny sisy koa Iakora ihany koa Ambatomainty sy ny maro hafa hoe zahantsika ho tanteny natao anatiny fampahalalam-baovao amin'ny fotoana mamety azy hatrany mahakasika izay. Fanohizantsika ny fiarahana nitotongana ny tsena ny voasary tamin'ity taona 2022 ity ka mampitarainy ireo mpisehatra ao anatin'izay raha enin'alina izany teo aloha lasa R2 ny gony ka miteraka faty antoka na ho an'ireo mpanangom-bokatra izany na ho an'ireo mpivarotra ihany koa. Ndao rahantsika ny fanadidina. Nahitana fihenany ny vidin'ny voasary tamin'ity taona ity ka nampitaraina ny hitatsasy ny mpivarotra. Manodidina ny R2 ny vidiny raha toa ka R9 teo aloha noho ny kalitao amin'ny voasary. Vokany miteraka faty antoka na ho an'ireo mpanangom-bokatra na ho an'ireo mpivarotra. Ho an'ireo mpanangom-bokatra nanaovana fanadihadiana teny Anosy Be manokana miakatra ny vidin'ny lasantsy hitondrana azy eny amin'ireo mpanjifa ary tsy maintsy alefa mora noho ny kalitaon'ny entana ratsy indrindra ny voasary grefy. Manodidina ny 700 ny kilao andefasana azy raha toa ka 400 tamin'ny taona lasa. Ho an'ny mpivarotra amidy mora ireo voasary ireo ka miteraka faty antoka. Vokatra moa misy simba kely tamin'ilay avandrana izy dia nidina ny kaliteany. Izay no nampahidina anazy. Moa ny olona tsy manam-bola. Tsy manena fa mitolona amin'ny vidiny anam-potoloha nefa ilay aty tena tsy afaka mihitsy ilay tsena aty dia tsy maintsy atao izay maromaro ny raisina amin'ny mpanjifa. Karazany be dia be fa ny anay tiany tony ihany ny anay, tony grefy tony ihany. Maro be mivokatra, miara tongaby, na bilibaka, na ambanja, na mandry tsara, na ambojafo zanatany dia miara tonga complet nevaly izy. Tonga na vidim-boasary satria miara tongaby. Raha taloha zao tokony azo R1 na R2 dia fa zao mety R1 na 10,000 eo. Maharitra 4 andro eo ny voasary entin'ireo tantsaha eny amin'ireo mpivarotra ary 4 andro ihany koa ny faharetany eny an-tsena. Ny volana aogositra ny fahataperan'ny fiakaran'ny vokatra. Ny voasary izay maro ireo karazany ary miankina amin'izany ihany koa ny vidiny hita eny an-tsena. Miantso ny fitondram-panjakana sy ireo tompon'andraikitra voakasika roapolo no Salobe distrikany Betioka Atsimo hanafaingana ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy amin'ny ben'ny tanàna. Mazava ny voka-pividianana izay namafisy ny didina avoaka ny fitsarana tampony roapolony ka takiana ny hampiaran'izany tsy lamina ny tanàna raha mbola olona tsy lanim-bahoaka sady tsy manana taratasy fanendrena no mibodo ny fitantanana ny tanàna ka anaovana izy ireo antso ny ampiarana ny tany tandalana. Andao rahantsika ny fanampanazavana. Noho ny fahatarany décision remo masony remo mahatonga reto vahoaka reto hironga azy satria izy ny ben'ny tanàna ara-dalàna
na fenifepetra izy ny be ny tanany Salobe. Koa avy eo sy misy sy azo zay fa 1er de juin iany tiky album miladaire zay silany teo mitondra ny Salobe agnatin'ny taony raiky mahery zay mampalahelo ty vahoaky teo zay. Ny tarainy ty vahoaky maro tio apela amy zaza tio jagny filaminan'ny fitondrana eto amin'ny commune Salobe sy mandeha hanao copie sy misy raha sy misy mera nefa misy mera voalany boka ambony agny amy faratapony agny voatendry kara siky ny fahatongavany tena mikorotana agneto zao sahiragna apela amy zaza izy mahavory apela amy zaza aby taho tianay mba halaky ny fahatongavany mera lany aradalany eo ko dia mangataky manapahifana ambony agny hapalaky filaminany io fahatongavany mera. Ao anatin'izay fitakina samihafa zay mitaky ny siny ny filaminana manerina ny fiangonana Jesosy mamonjy ihany koa ireo mpino ao Toamasina amin'izao fotoana izao fividianana madio no angatahana hoy izy ireo tsy siny ny korontana sy ny savorivory toy ny tranga teo aloha andao rahantsika ihany koa ny fanamparanjavana. Voalohany araka ny procès verbal tagny amin'ny ministère ny tany dia takinay mpiara-miasa ny siny filaminana magnerana ny fiangonana Jesosy mamonjy satria efa leo niady zahay. Faharoa mba hisiny fifidianana mangarahara sy ekeny rehetra ary andraisan'ny rehetra anjara. Fahatelo raha araka ny sata na ny staty no jerena dia izay toanany antsasamanila ny fotokevitry ny tokony ho raisiny ka ny CA10 sy ny CP10 samy mangataka ny agnemorana ny fifidianana io koa aminay foana izany fifidianana zany sady tsy ekenay. Efatra fanapahan-kevitry raisiny no anatanterahana ny fifidianana. Ireo vaovao nisongadina natao amin'ny page Facebook ny vaovao ny Kolo TV androany indray no ndao arahantsika vetivety. Ireto indray ireo vaovao nisongadina natao amin'ny page ny vaovao ny Kolo TV androany. Ny gado natao Toliara omaly talata 14 Jolay 2024 nilaza adina baccalauréat ho an'ny faritany io. Nambarany filohan'ny université any an-toerana fa ho tsinjaraina manerana ny fohim-pampanadinana ao amin'ny faritany Toliara ity lazadina ity manomboka androany. Entitra araka izany ny fanaraha-maso sy fiambenana ireo laza adina mandrava tonga izany any amin'ireo fiombe-mpanadinana tsirairay. Olona misa enina no naratra no lozam-pifamoivoizana. Fiara fitateram-bahoaka roa Mercedes-Benz Sprinter samy coopérative FIFIAB avy any Mahitsy hiazo ao Antananarivo no niaran-doza androany alarobia 15 Jolay maraina tamin'ny 4 ora latsaka. Teny amin'ny lalam-pirenena faha-efatra tao Tongombato, commune Mahitsy, district Ambodra Atrimo no nitrangan'ny loza. Noho ny fifampisongonana sy fandehanana mafy no antony. Olona misa enina no naratra ka ny 3 no tena voamafy. Nalefa ny azo ny hôpitaly Mbedzova avokoa ireo maratra ary no hiazana ny fiara sy ny taratasy momba azy. Tsy ampy hatramin'ny 720 megawatt ny vokatra herinaratra ny jirama ho an'ny tambazotra RS Antananarivo raha ny nambarany teo anivon'ity orinasa ity. Voalaza fa misy fahatomombanana ny milina mpiary ny herinaratra iray ao Taky Jirama Ambohimanambola. Eo ihany koa ny fihiban'ny ahavon'ny rano eny Andekaleka izay efa nahatratra ny fetra farany ambany ka mitarika fampiatona ny milina misy roa. Antony mahatonga ny fikorontanan'ny famatsiana herinaratra amin'ny faritra maro eto amin'ny tambazotra RS Antananarivo amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana trany. Ny famahana ny olana avy hatrany kosa no andrasany vahoaka. Omaly talata 14 Jolay 2024 nisy ny fihaonana teo amin'ny minisitra misahana ny fanavaozana Maître Anitra Razafy-Manatsoa sy ny iraka iombonana ahitana solitena manokana avy amin'ny voamerany vondrona sy ny solitena manokana sekretera jenerary firenena teny Antaninarenina. Nandritra izany no nanehoana izy ireo ny fanohanana trano ny fitondran'ny fanavaozana. Afaka manampy arabola amin'ny fikarakarana ny fifidianana ihany koa izy ireo saingy mila atao mazava sy mangarahara ny tetiandro. Zava-dehibe hoy ireto iraka-ireto ny fampandraisana anjarany rehetra mba hikiny rehetra ny lalam-pandroenana voakeo ary tsy hisy faniliana andraikitra. Itoy hatramin'ny 20 Jolay ity iraka ity ary isam-bola ihaona izy ireo ny filohan'ny fanavaozana raha ny fanazavana. Maresaka iraisam-pirenena vetivety nahitana famaizana atao amin'ny forêt de la Fontaine Bleue
empolo kilometatra atsimo atsinana ny renivohitry la frantsa nanomboka ny alatsinainy lasa teo efa tafiakatra 2 hektara ny may hatreto raha toka 700 ireo mpamonjy vona mbola manohy ny asany mandeha ny fanadiadiny izay mety ho fototry ny firehetana ary olona efatra ny voatazona ahina ho navandoza ankehitriny dia izay ihany koa no entina manakatony indray ny fiarahana amin'ity ality ankasitrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ho amin'ny raha-pitondray veloma tompoko. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Ulprime vous a présenté Ni Vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté Ni Vaovao. Fihenam-bidy 3 isan-jato hatramin'ny 7 isan-jato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny 3 jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Nanolotra ho anao teo Ni Vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.